Zahayato, Monsieur le Président, misy député roa tsy ho tomoroko aby mpianarany tsy ilako aby mpianarany. Zahay député roa, Monsieur le Président, ny vola député raiky zay ny anao izao hoe tsy asako asany mamonjy vahoaka ny Toliara zao fa asany ngahy Rajoelina. Mialatsiny Président, tahina mandeha loatra tompony tsy zaho ny vola izay fa hita amin'ny Facebook raha zay, hita tany, hita boky, hita andanitsy. Te hivola aminao zaho rahalahiko androany, te hivola aminao zaho frère androany. Le sakinao koa mivola izao, iha mba anaty gasy avao, iha mba mahay hoe sotoavina malagasy avao. Sakinao hita amin'izao tontolo zao, itia babanao neninao maty, itia babanao neninao mijaly, itia babanao retoa sahira. Le sakinao koa tsy haiko hoe ino ty anaty fonao ao à la place du cœur, vasa vato vasa ty anaty fonao any. Ny firenao ny ndaty retoa, aia na le mahaoranao avao, aia le sotoavy mahagasy anao avao. Gasy nefa nametraka velona ray trano asany maty ray fasany, tsy zay? Ohatrany hoe mijery an'ilay zavatra mitrangitsika hoe tena zay ve le zava-misy, tena zay ve le tena miaina ao anatin'ilay fandrosoana tokoa ve ny sambatan'olona ny malagasy sasanatrin'ny vava. Ohatrany hoe fisolelahana manara-penitra ny zavatra mitranga de lasa misy endrika fanesona sy fandranitana vahoaka. Mijery antsika hoe ny asan'ny anteny miram-pirenena, asan'ny solombavam-bahoaka ny mitatitra ny etaetam-bahoaka, manara-maso ny asan'ny mpanatanteraka, manara-maso ny politika mpanjakana, mandany lalàna manolotra volavolan-dalàna, mandany ny teto-bolam-panjakana. De mijery sika amin'ny zava-misy ankehitriny hoe tena misy an'izany ve ao amin'ny anteny miram-pirenenao sasanatren'ny vava. Ohatrany hoe fiarovana ny tsy fahombiazan'ny fitondram-panjakana ankehitriny, tena mipetraka amin'ilay hoe mpanara-maso ny asan'ny mpanatanteraka ve ilay solombavam-bahoaka lazaina fa maro an'izao Tsimbazaza sasanatrin'ny vava manaritsarona an'ilay hoe tsy fahombiazan'ny fitondrana ankehitriny. De rehefa jerena zany hoe tsy maintsy miteny ve reny n'olona reny, tsy maintsy miteny ve reny solomalazaina fa solombavam-bahoaka reny, sa metimety kokoa ny mangina rehefa tsy hiaro sy hijory eo anatrehan'ny hoe tsy fahombiazan'ny fitondram-panjakana. Iny efa nresantsika teo ilay hoe manara-mason'ny politika mpanjakana andininy fa 720 amin'ny lalam-panorenana mamaritra an'izany. Fa tena naheno ve tsika hoe iny fa nandeha nitatitra, nandeha nitombana, nandeha ny karazana fanadihadiana parlementaire samihafa tamin'ny zavatra nampanantenaina tsy vita, ny zavatra natao tsy araka ny tokony izy. Io zao isan'ny adefitra be ny kianjan'ny barena andaniana vito amin'ny fitopolo tapitrisa $. Fa ny filohan'ny FMF neka député lany tamin'ny anaran'ny Irmary. Fa de tena hoe ohatrany hoe sarotsaronana sy takotakonana eo fotsiny samy mifampiaroa ny fitondram-panjakana nandany vola be ny kianja tsy nahazo vakatoavana ny FMF. Ohatrany hoe matory sy mikipy ao tsy hita zay tena hoe vokatra baolina kitra miembotra. Ka zany isan'ny zavatra maneho sy manamafy hoe mifampiaro amin'ny ratsy ny mpitondra fanjakana. De raha magneno zao ny andreny solombavam-bahoaka reny efa mandeha ny asa fampandrosoana, efa mipakany aminay de tena manahirana ihany. Tsy ny vahoaka no miteny an'izany fa re olom-bofidy ao anatin'ny volom-boasary zay miaro ny fitondram-panjakana. Ka asa hoe mety misy ramatsika avy any avakana karatrany rehefa avy eo mety hiantso hoe manahoany efa milamina efa mandroso tsara avy any aminareo any sa ahoana marina. Fa de zany feo miainga aty andreny vohatra aty hoe tena efa milamina efa mandroso ny any amin'ireny faritra samihafa reny. Ka zay ilay manahirana hoe mbola misy ve ny fisaraha-pahefana sy ny fanatanterahana ny asa izay nifitianan'ny vahoaka an'ireny olom-bofidy reny sy ny hoe anjara andraikitra ho an'ireny olom-botendry reny sady tena hoe samy mandeha amin'ny lalany de samy miaro ny rambony tsotabaka de mifampiaroaro ao de reny raha mahenondeny ny zavatra mitranga anankiray iny fa mitodika ihany koa zany tsika satria nisy ny didia nataon'ny filoham-pirenena tany amin'ny tavany atsimo iny nanomboka omaly de mandeha ny fizarana zavatra maro samihafa, ny vary, menaka reny mahazatra reny de ny jirona kokoa moa tsy adino
miandray samy mahatrambadika azy inona indray zany zay fitenin'ny olona ka jirona koa de ny fanamariana nentina namana moa hoe hain'ny fitondram-panjakana ve manavaka ny hoe jiro sy ny herinaratra satria raha ndresaka herinaratra aloha zany amin'izao fotoana zao a somary miato somary tonotono moa zany de lestage fanaizana zany a mbola tsy mivany olana de omaly zao nisy fanarahana nataon'ny jirama tamin'ny orinasa vahiny Henri Fraise hoe amokatra herinaratra zany amin'ny 2.20 mégawatt de andeha 9 mégawatt amina faritra faritany telo zany izy ireo fianaratsony tsaroka ao anatin'ny anankiray de talohan'izay efa nisy ihany ny fifanarahana tamina tsy miankina hafa de rehefa tiniana sy zoina zany lay zavatra mitranga ndresaka herinaratra eto dia any amin'ny tsy miankina ny ainy asa am'izay miamitatra miamitombo le zany jirama tsy mavokatra tsy mahaleo tena intsony de rahana mahita iarahana miaino hoe mividy amin'ny vidiny lafo de mivaratra fatiantoka de mandeha ny atotanisa maro samy hafa zany navoaka ny banky iraisam-pirenena hoe mahatratra 10,400 tapitrisa dolara isa-taona ny fatiantoka ny jirama de am'izao fotoana zao tamin'ny 420 ohatra dia mibabitrosa efa-jato tapitrisa dolara amin'ny lafiny hoe vidy tsolika vidin'ny herinaratra tsy voaloha sy ny maro samy hafa miankina am'izany zany de ary any antapany atsimo filoham-pirenena ohatrany hoe reo tsy mahazo jiro ireo ihany no mitabataba sy mivovo fa tsika efa tena miasa sy mandrosy de ohatrany hoe jiro sy herinaratra tsy mitovy andre matovy filoha zay no isan'ny hoe fanamarian'ny olo-pirenena de isan'ny manahirana zany sy manahitra ihany maheno an'ilay karazana vava-tsiambana hafahafa hoe vavalatsaka mitabataba sy mivovo le mitabataba azo iafina ihany azo tena hoe tsy maninona hoe fomba fanao no mitabataba fa lay hoe mivovo tena hoe fanoharana sy fampilarana ny olombelona zay ny mpanohatra zany raha raisana vantanina ny resaka amin'ny alika amin'ny kiva ary besaka ny kolotsaina malagasy any amin'ny hoe faritra sasany tena mialety fotsiny hoe ka amin'ny tena hoe ambo de tena mabe zany any amin'ny faritra Ambatondrazakiny ohatra tena tsaroko misy le mifamaly eny amin'ny fiarahamonina eny de misy ny teny hoe le amborazana fa iny tonga de tena hoe miakatra vokotany miakatra any amin'ny tangalamena tena hoe nanompa-razana anay nanasa-razana moa zany fiteny any tena tsy voalamy mamono mety tonga sany hoe famonoana omby misy zavatra hoe andrafonana an'ilay izy de ny filoham-pirenena malagasy izay hoe tena faratampony tokony ho fitaratra tsy hoe tsy hifankalana ilay filoham-pirenena raha miresaka an'ireny ary hoe filoha faratampany mpitondra amin'ny malagasy zany tokony halala sy hafantatra ny soatoavana fa ohatrany hoe sanatreany vava hoe marina fa be mety manahirana azy ny fanoherana fa lay fampitoviana amin'ny malagasy fampitoviana an'ireo tsy mitovy hevitra amin'ny ambo de tena hoe zavatra mamoafady de raha mampatsiatsika hoe lalam-panorenana any amin'ny andin'ny fa 5 any de milaza mazava hoe ny filoham-pirenena dia miantoka ny firaisam-pirenena na garant de l'unité nationale de reny zany zavatra mivoaka sy miresaka talohan'ireny efa ny tsy voandroany koa nainonany hoe mivovo io ohatrany hoe mitoy le izy talohan'ireny efa nisy an'le hoe mila vongorona ny mpanohitra fa nana ratsy sy ohatrany hoe nanao propagandy mihiba tsy nampalany ny kandidahany Madagasikara tany amin'ny fifidianana filohan'ny voameran'ny forana afrikanina de io ndray miverina lay ohatrany karazana vava-tsiambana sy teny tsy voahevitra asa hoe tena mbola mipetraka ve ho filohan'ny malagasy sy ho filohan'ny Madagasikara manontolo lay mpitondra atsika sa ohatrany hoe sanatreany vava filohan'izay nanendry filohan'izay mifidy azy filohan'izay hoe makasitraka azy filohan'izay mitiaka azy de reny lay zavatra manahirany ary mampanonoko tena hoe miendrika sy zany hoe ny sahaza an'ilay hoe soatoavana malagasy ohatrany hoe manomboka tsy manomboka moa zany fa ohatrany hoe hitsakitsahana lava ny soatoavana republikanina ihany koa ohatrany saritsarana demokrasia sisa no misy eto de reny lay zavatra mitranga manahirana ary mampanonoko tena sy
mira fahatongava-tsaina ihany hoe tena hoentina any amin'ny toe-tsaina sy fomba firesaka mirehefareva tahaka an'izany hatrany hoe ilay firenetsika. Anisan'ny zavatra anankiray isany hoe malamay kolotsaina manahirana mihitsy zany satria ny olona miteny de zay mahatonga ny tolony teny hoe afa-dio impito ny lela zay vao miteny satria ny vavalatsaka tsy zava-tsy ampana zany vana fa niteny tolo hoe ny fotesitra tsy ananan-drariny fa nitenika ihany koa izy ny amin'ny hoe ny afa-dio impito ny lela satria zava-dehibe tamin'ireny propagande reny de nahitana zavatra maro ny leader politika zany le olona le mpitarika politika de ny fiteny de efa ahafantarana ny zavatra ataony fiatsika sy ny olona mpanaraka ary zava-dehibe ny fitenenana masom-bahoaka tahaka an'ireny moa zany fa de mipetraka ho tantara le izy raha nijery ty tandrazany ty zay na maika an'ity tamaraina de tena gaga mihitsy ao anatin'ilay izy ay zava-nisy le izy fa tsy angano de petraka moa zany hoe arak'izay teninao zay hoe folohan'ny vahoaka iray manontolo fa tsy folohana atoko anankiray fotsiny angamba ao anatin'izany fa de ohatrany hoe somary malahelo ihany aloha zany ary tsika raha miteny sy miresaka an'izany tsy sanatrindra hoe finiavana ny tsongoloka sy hijery an'izao teny latsaka rehetra zao fa tena hoe mampisaintsaina ihany koa tsika sy tona fijery eo anatria andaram-pirenena hoe tena zany ve no miendrika an'ilay malagasy zany ve ny miendrika eo anatriany hoe tsy fitovikevitra ara-politika satria fomba fiteny ihany koa ny hoe ny hevitra ny maro mahatakadavitra ary ny hoe hevitra misy andrahaka zany tena hoe arena na hoe zava-dehibe amin'ny resaka demokrasia sy ny fitantanana sy ny sisa fa neto amintsika moa ohatrany hoe sanatry ny vava entina any amina zay averitsika foana le ohatrany hoe fanompona tsangan'olona tena mety na tsy mety ataon'iny olombelona anankiray iny de mila teafana sy mila kasitrahana sy mila tokafana foana de na ny aty ambany zany lasa manaradavahana zay manaraka an'izay tsy misy samijoro tsy misy samanitsy fa de tena hoe mandeha arak'izay tsy ny lalany tsirairay avy eny noho ny hoe tompontsoa ihany koa tsy maintsy arovana angamba no mahatonga an'izay fa de nrehetra no mila misaintsaina sy mijery hoe tena mbola miendrika ve inona ny tokony atao inona ny tokony hojerena manoloana ny toejavara tahaka an'ireny de somary anoizantsika anazy resaka tontolo iainana sy ny mahakasika ny hoe fanatanterahana ny tetikasa autoroute satria nisy zany karazana hoe fiaonany be mikasika ny demokrasia tamin'ity tao anatin'ny roa andro demokrasia miompana amin'ny hoe fampandraisana andraikitra ny rehetra nresaka tontolo iainana tafiditra tao ny resaka fikarohana nitarian'ilay karazana hoe fondation antsoina hoe fondation de l'innovation pour la démocratie zay misy amina firenena 430 amin'ny raiky amby 10 aty Afrika de isan'ny nanehefitra tao anatiny io zany ny ministre ny tontolo iainana adihevitra moa mikasika ny hoe autoroute zay mampifandray Antananarivo sy ny Seranan-tsambon'ny Tomasina satria tany amin'ny volana Jolay 2024 tany nisy karazana hoe karazana antsoavy zany sy fanairana sy fampanenoana lakolosy nataon'le hoe firaisamonim-pirenena nanodidina ny 10 de namoaka antotanisa mazava hoe tanimbary atsony amin'ny 520 hektara no voatototra zany ao anatin'io alatrany amin'ny 710 sy 500 hektara de misy rian-drano 720 ihany koa mety voakasika ao anatin'ilay hoe tracean'ny autoroute izay nambaran'ireo firaisamonim-pirenena tamin'izany fa mandalo ny tandavanalana ny corridor zany any ankeny zamena amin'ny faritra loatra mangory sy atsinanana eny piritsaka any zany la izy io tandavanala io zay mahatratra 70 sy 130 hektara de ministre ny tontolo iainana zany naneo omaly mikasika an'eny rehefa nanontaniany mpanao gazety fa de hoe ny tetikasa autoroute de isan'ny hoe tetikasa goavana ary tena misy lanjany goavana ara-toekarena ka tsy de olana loatra ary tsy misy ambana na loza manambana an'ireo hoe vondrom-piarahamonina voakasika ao anatin'ny fanatanterahana ny
matetika asa autoroute na de hoe nisongadana ary tao anatin'ilay feonam-beo io zany hoe ny fiarahamonina ny vondrom-piarahamonina de tafiditra tanteraka ao anatin'ny hoe biodiversité zany hoe tafiditra zato isan-jato reo olona ao anatiny akany toekarena sy ny sosialy manodidina andreny de tokony jerena reo mponina mba tsy hoe ahilika rehefa misy fiarovana ny tontolo iainana de io zany ohatrany hoe somary misy fifanipahana kely any amin'ny lafiny anankiray de somary raha jerena zany hoe miaro sy namafy ny ministre ny tontolo iainana fa de hoe tetika asa lehibe io ilain'ny firenena ary Madagasikara de anisan'ny hoe firenena eto ambonin'ny tany tsy manana zany autoroute zany de zay zany nisan'ny hoe nambara fa miantoka ampihena ny vidim-piainana ampihena ny fitokana monina ho an'ireo hoe tanàna sy faritra sasany de mety hoe misy ary ny ambana raha tontolo iainana zay nitsorony ihany koa aloha amin'ny lafiny anankiray hoe na ny tetika asa tahaka indreny de tsy maintsy misy ny fiantraika raha tontolo iainana fa ezahana amin'ny tena hoe farany kelina ny bitika na hoe minimum ny fiantraikany amin'izay hoe lafiny fampitehana raha tontolo iainana zay de zay zany hoe mikasika ny autoroute isan'ny nanamafy zany ny ministère ny tontolo iainana misy tontolo iainana voakasika raha ao anatiny fa de hoe tetika asa tena ilain'ny firenena io fantanina mipetraka ihany koa moa hoe andeha hatramin'ny farany ve tetika azy ty manahoana ny oentomanana ao anatin'izay efa mipetrapetraka ve ny arabola sa sanatria ny vava mbola misy ampahany manidididina satria raha mampatsiatsika hoe tany amboalohany tany amin'ny 13 rehefa nampanatenana hoe 20 kilometatra no vita ao anatin'ny herintaona nandeha ny 4 ohatra ny ena 5 kilometatra de 5 tsika zao asa hoe manahoana traiza zao no vita eo anatrehan'izay mety isy namatsika ihany koa any amin'ny lalana lalovan'ny autoroute iny anao tatitra hoe tena efa ohatrohatry zao ny asa vita ty fa de hoe tsy ampandalovana raha lay manampikera hoe tsy ampandalovana faritra rovana raha lay firesaka lay ministra tsy ampandalovana an'ireo hoe arem-baka ara-kolotsaina sy ny maro samihafa de asa hoe anahoana fa ny zavatra mitranga aloha raha nitazana tetsy avaradrano tetsy de nentin'ny rano ilay ampahany efa vita mbola vao lay karazana hoe izy mbola tany iny de enjakenjany fa asa hoe anahoana fa de zay aloha zany nisany fa ny okevitra anatompona ndraiky tra-ara-panjakana mikasika an'izay hoe tetika asa iray izay arak'izay fa tonga ao anatin'ny feokira famantarana zay de efa tonga ny antso miarabe raha vamiteny de raha vamitefnisyanao ambasy mahafinahitra ara-dala misaotra zavatra tilao lavera de le kabary ny atrematofolo lenambaranareo teo na reny teny favalasa sy reny vavatiamony reny antony tenenareo hoe tendisy reny fa tena kabary lematofolo misy reny tena reny misy filasiteny le ary efa izandreny zay tena zay ranatsaty itendry zay tena zay mivovo zay ina zay fankilesika ny klasy eny andre matofolo ohatrany esika zaty ny olona tsy mitovy hevitra adena raha okatra efa ohatrany matofolo ohatrany misy kabary atao ary mampiastena fata atoko tena fatatsika de mahavita amin'ny teny an'izay ary raha olona tena hoe mandika amin'saina sy fitenina foam-pirenena reny fa ataon'andray matofolo misy fa tsy mampiastena ary manana fiaro izy manana reple manambasy reky de mahafikizy de mahavita an'zay klasy motrany amboany taloatra sy mitomitovy hevitra ny amboa atotan'andriny fa zay rehefa mizana hoe tendisy reny tena latsaky reny efa fahanginan'iny zay tena zay ary isaka mikabary izy de mahaviresaka foana ny telona zay ka ohatsy misy loa isy zany zava tsy tena foatsika fa folo fotsy satria folo izy ka tia nasotsika de fotsy fa le resaka lazay no mahaviady eo ary mbola misy tiavany fambolinasy klasy olona tsy mitovy hevitra amin'ny ohatran'ireny ary tena navarany taoarinan'iny de hoe
Mbola ve? Allô? Allô? Salame, do. Kumpa dari kaparo piring lo tena manaptuana kusia. Na yana sante na manaptuana. Satria na nyulan sitenao ni mishimeni pegala sa ino fa. Independent na nawanze pa njui na ne patina dikia. No mishimana mbudu. Ndio matufu. Kinyetsa. Sabe era que tá nem fácil para internet time tem fácil para nem ficou a tonoa aí time tem na tisa tem na onda do fundo fila no tinha mina para vai ela tinha não na tia ela tinha não o fato é na nambula do não chama jogo no fundo que menina tu com uma milícia one fit one pouca balagashi para uma cara casa sabe a cam de entre era de uma tu tinha corrupto Michel Lorapla tim corrupto e não é desse nuclear para desse de motocicleta nuclear are fan tuchufu na viki ngono mtino famila nje motocicleta no patimisha e não é desse Ditribuição não tem tuculatona de motocicleta nesse não é isso não é tuchufu na tuculatona de motocicleta kanga fula papa nossa fula mama não fula panzacana nem na misara na toyo Fula tadi pusno ra uta fula tadi pusno le sta fula ula po ka pipiro te rito ni sana jo ti sana wa ni sana ta pa kampine si tini no pare fo ka sa pundu tu ki si da ul ar tuma para chirmar da ul ka ani no tapa tapa Mas me tem ko sa le is manina malusan ka fai falsa pa da kana ta zona na de sare na roma ngula ki fa na roto no pipipi ki sana fu ma ftana fo ka no Si tengi lo yang demisioni, kena cimete lagi, kena dapat kena matoyan, kena banyak kisah nampan bani no udasir, kena ruang kecundangan, cuma nampan lo kerja mas, kalau dia saja cuma ruang, cuma nampan fau kapun, nampan pangut. Seku ini namun kena nanti naruang domzang, kasi naruang fau fungar lan pangut, lo kena fau pangut dong. Eny lasa anao irana tsiny ampiana aloha somary niakatra kely ny feo teo anatin'le izay dia voaray tsara ny miaraka salama tompoka efa tafiditra ianao ary dia ndao hoe miaraka ndao ary afindrantsika ato indray raha ohatra ka tsy vonona eny tompoka salama e Eu fui Richard no mais que ele ne peflo até musquele makasika an'le trophée zano ny olona firenena nazo trophée manambany olona mampitovy olona amin'ny vitsy io ane zay olona tsy mitovy hevitra aminao rehetrarehetra mitratra an'izany fa tsy hoe niasofima sy niasofia manao tsy mitovy hevitra tianao hoe zay teny zao zao isan'ny tratra an'izany satria zay tsy mitovy hevitra aminao tratra an'izany ohatry ny melisy zany zay ka raha manareo natao an'izany ko dia mba ahoana mety aminareo hoe aza manao vai manao vai ny hafa tsy marary raha mampalahelo ohatry manao zay tianareo ataonareo satria tafakatra eo amin'ireo toerana tatana sy mpitondra firenena dia lasa mpanefa hoe mpanan-karena daholo dia manapatra zay tianareo atao satria ny olona rehefa tonga eo amin'ny toerana io maholo-karena lasa mpanan-karena zay mpanefa hoe be dia manao zay tiana atao manao teny tsitsarony manao teny zay tia ho tenenina rehetrarehetra io manambany olona mampitovy olona amin'ny elitra sa mifanao an'izany raha afaka mifanao anafony atsika satria samy lehilahy mbola afaka miverina ianao rehefa avy eo tonga dia raisana ny antso manaraka atsika mampatsiahy foana ny sotoavina resaka hoe fampitoviana olona amin'ny biby zany tsy finiavana hoe isitona lakaloso fa tena ao miaraba e allo salam
amin'ilay fotoany atenantobolony enongo tamizareo efa misy teny ohatrany hoe tsy fampitidina zany maka inona nge zavatra atao inona atao hoe iakara fampiaserana ao eto tokony mba mijery ihany olon-dehibe tsy ataona ngamba mandresesana zany de hoe mifampiatsy azy amin'ny olona mitovy aminao fa raha ohatra hoe manfizokina efa maisinao le toerany maray amanjy manina moa manao toetra ohatra neza leolesotoavina mamalakasy anao zany de ohatrany hoe haningazingiana olona de sakaky anao satria ampandrareo le lohan'ireo mihitsy de reo vaman'le filohany anteneran-dory samfilo zany samfilo lehibe ambony izy mirama mianaka fampiasereo zany tena avoka raha ka hoe manendrimendrika an'zay maolon-dehibe azy zany mafy ho azy zany fadiravakinadeny hoe nadidiny zany no teny aminay fa zakanareo zany tiara zakanareo zany zany de tsy takatika raha mivavika aty ambany aty lasa tsisy zany fifangaza zany satria tena tsy olomendrika hita masy afasanazy de tokony te taranafa olon-dehibe samy mipetrafa olon-dehibe tena olon-dehibe mara nampanotra izy zo misy vaovao mitodika kely tsika any amin'ny lafiny tsy fandriam-pahalemana tany Toamasina tovolahy vao vita voadiondry vao andro vitsy no nisy nanendaka sy nisy nanatsatokantsy de nodomandry tamin'ny alina teo raha ny vaovao milatsaka vao zao maraina izao izany hoe tranga mampalahelo sy maneho tsy manamafy no hoe tena tsy milamy marangany tany tsy mahandry fahalemana ny tany tena hoe mandry aniranantsy no vahoaka malagasy ary hoe toin'izao tanora vao misandratra vao tena hoe manomboka misandratra andeha lavitra de io tojo fahavatesana miaraba tompoko katikelaby marainy zay miandray somaro tanga-piarahamonina nasika resaka kely eto tena mampalahelo ny zava-misy satria zao aizany ministeran'ny tontolo iainana aizany ministeran'ny polony aizany ministeran'ny force armée sady vaovany tranga omaly de tsy lavitra korona panjakana de misy miaramila mandroba manolana mba rary satria ny inona ny fiantran'izany fa zany mba mangataka amin'ny tokony andraikitra hoe maninona moa raha mpiarina eto Madagasikara ny seza elektrika ary amin'ny lafiny iray ohatrany tsy meko tsiny ihany le manao fikaram-bahoaka satria le tsiketsika tokony ivavahana indray amin'izao ny nasapapango mifoaka ny akoho kely de aiza ho aiza ny fitondram-panjakana amin'ny zavatra ohatrany ireny raha olo-tsotra civile mangalaka koa azy de antany mora fa raha zareo mitasika manao zavatra ohatra zany de aiza ho aiza le fandraisana andraikitra nefa raha fahafantarako satria zay fa mba nisehatra tamin'io ihany raha mitasika anankiray sy ny olo-tsotra anankiray manao foto mitovy na mitasika satria izy mahafantatra tsara n'le lalàna noho le olo-tsotra de eto zany de tesarika amin'ny tompony andraikitra mbola misy fanjakana veto mbola misy mpitondra veto mbola misy filoha veto mbola misy anjakana maro ve eto aiza ho aiza amin'ny fandraisana andraikitra n'ireny sara de andetita toy ny suppositoire mba mieritreretra ihany ary za de tsy manome tsina ny vahoaka hoa satria efa leo izy satria ianao tokony mba hiaro azy indray ty lasa mandroba anazy ary manarakaraka zany tsotsotsotsatsiarika mba efa naheno zay nareo hoe efa nametraperlana le governorana Analamanga lafa de mazotoa anay tsy mbola naheno lafa ho eno ihany ange rehefa ohatra ka misy ny vaovao tahaka an'izany efa io androatanao io mihitsy larana afana miantso ny top radio 032 11 62 80 io ihany koa nafana miditra amin'ny WhatsApp plus 261 32 11 62 80 andao refa tafavelona indray ianao e
Etuani atermerandovoky. Mitsatako. Mitsitana finday efa nolazay. Ando tsy apetaka raha hoe ray aman-dreny firenena aranao fa amin'ny brata banzay zao. Dia hanao zavatra tenenao zany. Dia moa zay efa misotoronana. Dia mbola reny zay ny fomba fiteny. Dia hana ohatran'ny zavatra hoe tena ifandrombona an'izy amin'ny raharaha mihitsy zany. Ny fanao tena tsy mety eto amin'ilay fitondram-panjakana eto amin'ilay vahoaka malagasy nato. Ny tiako tenenina hoe ny vieny zany dia sotoavina dia mamalagasy ety zay dadadada. Nefa raha zany ambara tonga mpanajana zany any amin'ny tafika tsy ny vandaminay rehefa hoe resaka koro tena mandeha amin'ny antsipiriana zany. Dia tsy hoay ve sa hoe le vahoaka malagasy zany tsisy tiakatiany anatin'ireny tafika reny dia tsy tena mateny atao aminy dia tenitenena teny amin'izay tiana anaovana fa mampalahelo mampalahelo raha ohatra ka ray aman-dreny ambony mipetraka ho ray aman-dreny eto anatin'ny tasy fanjakana hitondran'ilay firenena manana zavatra ohatray. Dia tsy haiko dia fomba fiinteretandry zareo a momba an'izay hoe zany fomba fitondran-tena maharadalàna anaty aradalàna. Aty amin'tika angamba tika vahoaka moa zany tena tiako tenena mba saniny eritreritry amin'izany zavatra atao tena atao zany efa tena mihoatra ny fefy izy mihoatra ny domitsiara moa zany ny tena maro moa zao lafa misotra misotra re makasitraka zany zavatra mitrango zany oaraisana aloha ny azy zay toizana aveo ao kely sisa fa efa miomana eny tompoko ndao ary. Allô? Salame. Salamnareo. Salame. Tena mampalahelo le vaovao le momba ny tahiny. Olona voavy mivavaka izy dia naninona novinony le tsy fandrikalemana mihitsy izany tena mila mieritreritra mitandro ny filamina. Apetrako eo aloha iny fa mba hita taratranga-javatra mahafinaritra. Ndao azy? Tamilahady ary alahady. Tsy maintsy niasa moa zany ny tena tamilahady no ny andro asabotsy izay misy antony tsy nafany. Fa matetika tsika dia manakina taxi be foana. Fa za eto mba hivoaka an'ilay taxi be Mazda fa tsy le 307 na Sprinter reny le makany Ivato. Le raisina eo am-bobao makany amin'ny lalana mitsofoka iny dia tonga any amin'ny horizon farany. Tena mahafinaritra le chauffeur sy le receveur fa tena mahifandamina izy ao anaty bus dia tena fandraisan'ny olona tsy ohatran'izay fandraisan'ny taxi rehetra reny to dia afafaiko mihitsy taxi rehetra matetika amin'ny bofoana. Androzy tompoko tonga tsy atena tsy fiaranay ianao mazaho toerana dia rehefa mahazo toerana ianao dia afaka mandray saran-dalanao ve azafady dia raisiny mandovy reny tsy famerim-bolanao tompoko. Tonga eo amin'ny are izy raha misy olona hiditra eo amin'ny are io dia izao aloha ny tenenin'le chauffeur aleo aloha azo toerana tsara le efa atao anatiny zay vao miditra ny andivelany. Tena hoe mahafinaritra rehefa hiala amin'ilay are ianao dia ozy izy hoe tonga tsy oety ianao manantenanao mba andisan'isa fiaranay ity. 38 secondes ty ade le chauffeur tena mbola tanora ary tena mbola tanora na le chauffeur. Tena mahafinaritra ana manafatsika koa mba andeha amin'izay fiara izay. 38 secondes zany iabe dia mirasoanao zany le mpamely ny 38 secondes manaova tahaka an'izany amin'ny maromaro zay sofiana zay toraka voninkazo tonga zao ianao. Za zany mba zavatra tiako tenenina dia izao nisa teneniko amin'ity mba anatra kely na mety dia raisina fa tsy mety asa raisina. Rehefa ao anatin'ny alahelo be loatra dia aza mamoaka hevitra fa leo aloha maka fanginana maka fisaina satria ny loha tsy natao fa sina kasikety fotsiny fa natao isaina. Dia miteny koa rehefa anatin'ny fahombiazana be loatra dia manginy, ao anatin'ny hafaliana be loatra dia manginy, ao anatin'ny tsy fahombiazana
ao anatin'ny tsy fahavitanany ninona, ao anatin'ny akiviny, ao anatin'ny sakeseny eo amin'ny fiainana. Rehefa hitanao anao fa ka ho tapidalaka le dia aleo aloha mandrasaina fa za miteny fa manjaka kilasy tsy medala ianao, medala moa maninona injakinjakeny izy dia mitabatabeny izy izy andeha miseho fa tena izy no milay aka teneninao izy adala ianao ianao indray ny enjehany sivonony satria nahoana tsy matsiaky tena ntsony dia lasa maninona tabatabaona izy kikika eo izy vazavaza eo izy satria efa tsenina ntsony dia vovo be eo izy mivovo kaka misy zavatra hitany eky mivovo dia vao maika izy romota satria izy no tena ero amin'ilay fivovovozany, izy no tena mahay an'io mivovo io satria olona izy efa adala, efa resy, efa tsy aninitseninina ntsony, efa ka ho tapidalaka le dia vovo. Ka za zany mba miteny antsika vahoaka ihany kalma ihany fa mbola hoe lalao dia aleo aloha mba kalma ihany fa aza dia mesy mivovo. Misaotra mahafinaritra lay mifanabe sy mifanoro hoe tafiditra anatin'ireny ihany koa ny hoe rehefa aza maray fanapa-kevitra ao anatin'ny fahatezera rehefa aza maray fanapa-kevitra ao anatin'ny hafaliana loatra toromaso nanona anisan'ny fiteny ho an'ny zanaka ho an'ny ray aman-dreny mitaiza zanaka zany satria ny foloha zany dia anisan'ny mitaizany vahoaka dia hoe rehefa mbola tezitra tsy ilaina no mikapoka fa manjary makany amin'ny tsy tokony alehany ohatraiky olo izy toy hoe somary kivazivazika nefa zava-misy ary mahatezitra satria ny olona rehetra any koa dia samy manana ny mba fandraisany any teny izay horesahana misaotra betsaka ny namana avany an'ino misteo avany Bomanga kely ao miaravandray ary entapoko mbola somary manananana kely izy ahoany zalany tena mahatombony amin'ity solika ty misy io ka misy mihitsy ka ahoana mety misy hoe fa tiantoka ve fa teny tombotsy moa zany ihanina dia samy indray hono mividy fiara mandeha amin'ny gazoal fa aza taitra ihany keo fa mbola hiakatra ny lasantsy atsoatsy hoy ny afatra zay vao ray SMS nareo moa zany dia vakina ihany satria nareo tsy afaka miantso hoe eny tompoko miarabe salama zay tonga soa ianao varapaina raisina tananao mahina hevitsy maro eto moa zany dia ohatra mba misaina kely ihany mandika araka ny tenin'ilay madama teo hoe mba misaina tsara aloha mivotsina vao mipetraka mipetraha satroka fotsiny rehefa koa tsy haiko efa nisainana tsara dia io teny parany vovo teo aloha amin'izany fa tina tenenina hoe kalma tokoa aloha tsika aloha na izanona zany amin'ny zavatra misy mampieritreritra hoe tena ataovy lavitavitra kely ny radio ary aloha ianao raha ohatra ka mbola anoy somary mikikika kely le izy makasitraka indrindra makasitraka misaotra ny zavatra tiana tenenina zany dia le eo amin'le fanehoan-kevitra le antsaitateny madama teo tsara marina fa mety misy nitafotoana amin'izay tenen'ny le président zany zao ny resaka malaza io fa tsika koa mila tsara tena ihany zay rehefa manao zavatra na mpifantana radio na mpifampanitana radio na mitsiteny eto amin'ny radio mba mieritreritra ihany koa hoe tsika ve tonga lafatra rehefa manao zavatra tsy midiko zany fa mamarobotana n'le natao amin'ny président fa hoe matotsika zany miteny ny hafa dia tsika koa mila mitsara tena hoe mba tena misy tafotoana koa indraindray amin'ny zavatra ataontsika dia mitovy zany dia zavatra tao ka mila mba malanjalanja zay zany anisan'ny anton'le teneny Ramatoa teo aloha teo mba lanjalazaina ihany le zavatra ho atao sy ny zavatra teneny fa tsy avany amin'ny zareo mpitondra ihany misy temy mahery temy manafotoana koa zay ny atao hoe mila mitsara tena zavolo ihany izy besony maro fa tsy tokony zany ny fananana eton'le firenena fa hoe hiaraka ampandroso firenena ve tsika sa hoe zareo rery no tokony ampandroso firenena fa ny sasany misintona an'le firenena midina zay aloha ny azo lazaina fa dia misaotratsika rekany makasitraka anao tamin'izay fanehoan-kevitra izay le hoe ny hevitra maro lafy ny hevitra maro matakatafitra mifanabe tsika eto hoe dia marato ihany koa hoe miresaka sy mitondra karazana hoe tsika raha sy fanakianana tsy midika hoe fankahalana mpitondra na finiavana hoe aniratsira sanatriny vava fa miteniny zava-misy tsika dia miresaka hoe ty firenena iaraha-manana ity fireneny tya dia natao ho an'ny malagasy rehetra ihany koa mato tenena zany hoe misy zavatra mararany firenena betsaka zany ny zavatra tokony ahitsy ao anatin'le izy ao raisina aloha ny any zay toizantsika avy eo ay mbola tsy tafiditra izy
ka zay ilay zava-misy fa mielatsevina foana ihany koa hoe ny ohatra tokony iainga avy any ambony o miaraba salama tompoko salama verina kely ye tsy manino hevitra am'le zavatra teo tena marina mihitsy ny tena madamo roa fa ohatrana manokana zao raha mitena ny zanako a dia masava voaka tezirana ako dia rehefa aveo anefa ny amin'ny mare dia mieritreritra hoe tena tsy mety nataoko an'le zanako teo iny fa tena tsendriko mihitsy dia ionako amin'ny zanako iny aveo dia tena miteny aminy hoe tena azafady kiva tena tsy mety le mitenena ny neny andriva kesindreo no mifankaty foana tsy magnino le miala tsiny le manao azafady dia miteny le raha miseho antsika ve rehefa miteny mba mieritreritra ihany koa zao raha misea misy iry zay eto dia hoe atoloko amin'ny tenako ny fandovany ianao aloha mila miva voaloha dia miva ho azy ny manodidina anao fa sarotra be manova olona ary tsy misy olona mahova olona zany fa le tompon'le tenan'le olona iny ihany manova ny tenan'le olona eny tompoko dao are miaraba re an'Andriamanitra folo zany a tena miala tsiny tena tikantsika tokony mahatongavana toy ny toerana misy anao io a nefa rehefa tonga eo ianao tonga mila aridera ino dia izay malagasy nalikalikanao sy ambanimbanianao za tena miteny anao fa malagasy miforotra anaty velibe io na ena tsy menao na ena varatra eto amin'ity Madagasikara ity ianao sy ny taranaka sara mandimbana mandrakizay tsy vovahanao ny tena voaka ny vavanao taminay tena lazaiko izany ary tena lazaiko izany fa miala tsiny indrindra toko fa tena feno fo malahelo satria olombelona ny tena malagasy sodana misy filoham-pirenena teto amin'ity Madagasikara ity na nalikalika amin'ny malagasy taka ny filoham-pirenena ary nefa dia tena sarako miteny anao fa ianao ny filoham-pirenena basika ity indrindra miala tsiny tokoko misaotra betsaka anao alotanetana eny kabiaza malagasy marary teny a misy mihitsy ny tena miteny aloha natony tonga dedaroana mihitsy toy zay tenenana ratsy fa tena mafimafy le izy eny topoko ndao ary satsy izy salama re salama mahatonga an'izao zavatra rehetra rehetra zao dia izao hoe nohony tsy fisiany fanomatra matangaka dia ny vahoaka malagasy toy ino natao azy tsy mamavita am'zoro fa dia zao foana fa dia kataona fa dia samy miaritra aloha zany manapatonga saina n'le vahoaka malagasy mahatonga azy manapatonga ny tijorony e toetanao topradio jaly kely vorolo iny zany le hoe mivorona tsy azonao sakanana tsy anidiny eo ambony lohanao fa raha ohatra ka avelanao ikaka zany keo zany lohanao dia nao mihitsy tena efa eny tompoko miaraba ya zany hitako amin'le izy a io manko samy manana kolosainany io ny amin'ny faritra tsika foko valo amby folo raha ny faritany misy anay ka ny tiako hoe ianao no miteny zany manamboa olona zany a tena amin'ny amboa zany tena zavatoza toy zany teto Antananarivo angamba mety hoe azy dia mampanina zany ohatra le soko teo hoe dia mampanina vadiaza sanza samdojamo zany fa ny malagasy tompoko ny tezaina sa manatolosaina samy hafa zay le tena hoe mba ianaro filoham-pirenena ve dia tsy hainy fomban'ny razanao sy tsy hainy fomban'ny vahoakanao hoe tsika foko valo amby folo samana fa tena mety aroa dia mandehana ny begona matao eto Antananarivo fo mamorifo vahoaka eto Antananarivo ianao dia matoforoa dia avy ireny ny teninao iny dia hitatsika ny olona tsy mataty iny raha hitanao izay fototrany hoe ahoana ny ampanahy mba ataovy avy ireny eto Antananarivo zaravo fo zavatsy eria am'kolozion tsondrombe dia avy ireny ary iny zay ny le izy efa tsika moatrany hoe misy moramora iny hoe tony eo ny fona ohatan'izany tsy mety kosa le izy toko manana droazy miseksikrizie izy satria misy olona voatotoana amin'le izy toroteny arianany ary ary mampiakatra an'zareo nefa torotenina pastery ary mampiakatra an'zareo ianao hoe ty resaka fanambanina olona ohatr' zany kosa ve dia tatakatra olona samy manana ny fomban-drazany samy manana ny zavatra mamparary ny ponyo ny any amin'ny faritra rehetrarehetra
fa tsy isaky ny mahanina mahazo any ianao da manirana mandeha gouverneur mitabataba mandeha misy DPRC-na mitabataba manambara mandeha poapileity iza tsy manao an'izany zany nareo gouvernement zay ve zany ny fomba fampitizany zay zany lafafotra misaotra makasitraka azy aleo ary alohatsika iaino anaraka an'reto karazana fampahafantarana